Ampifaliana ny arabanantsika rehetra indray amin'ity andro anio ity. Fifaliana ny ahafahantsika miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra. Dia araka an'izay hita ao amin'ny Romanina toko 4 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Ny Romanina toko 4 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20 no iarahantsika mandinika anio. Andeha hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra dia hiditra avy hatrany amin'ny famakiana izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mahazo tombonandro indray zay anio. Betsaka ny olona tsy nahazo izany tombonandro izany, fa nomenao izay ho fahasoavana, ho tombotsoa ho anay. Ararotinay izany, aizanay miaino ny teninao ary mampiatra ny teninao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Romanina toko 4 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20 farany, iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova, dia fa foana ny finoana. Ary efa tsinitsinina ny teny fikasana, fa ny lalàna mahatonga fahatezerana. Fa raha tsy misy lalàna, dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana, hahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho amin'izay amin'ny finoanan'i Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe, nataoko rain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninony, dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy ho ny toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nantenana azy, dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe, ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty, fa efa tokony ho 100 taona izy, sy ny fahafatesany kibony Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampaherezany finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa, dia nisaina ho fahamarinana izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana, fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay anisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an Jesosy Kristy Tompo tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika, ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Mbola mitoy ihany isika amin'ny fandiniana ny bokin'ny Romanina amin'ny toko 4. Misy manamarika ihany hoe mesarotra ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, mety ho marina izany, saingy arakaraka ny idirantsika tsy moramora ao anatin'ny teny, angatantsika raha teo ny fitarehan'ny fanahy masina, no ahatakarantsika fahamarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay indrindra no anton'ny fanontaniana fahenina izay nipetraka eto, inona no fahamarinana ambarana izao andalatsoratra masina izao. Mifampitohy araka izany ity toko 4 ity. Ny tapany voalohany izay ndiniantsika omaly, dia niresaka indrindra Paoly hoe ny fanamarinana ny olona dia tsy amin'ny alalan'ny ezaka ataony akory, fa amin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra, finoana an Jesosy Kristy. Mbola mitoy ihany izay tarinkevitra nataon'ny Paoly omaly izay, fa velabelariny kokoa ihany izany amin'ity andro anio ity. Tsy lalàna mantso izy. Zao njerena ary vakitsika eo amin'ny 7:20. Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana. Tsy lalàna hoy Paoly. Tsy lalàna zany no manamarina ny olona. Fantatsika mantsy fa amin'ny lafiny anankiray ny ezaka ataon'ny olona
dia mitarika ihany amin'ny fijerena ihany koa hoe izao no tokony tsy atao, izao no azo atao. Ireny rehetra ireny no azontsika boriborina amin'ny fitenenana hoe lalàna. Misy satana anankiroa avoitran'ny Paoly eto amin'ity andalatsoratra masina ity. Inona izany? Ny mikasika ny lalàna sy mikasika ny finoana. Andeha ho jerentsika avy ireo lafiny anankiroa ireo izay isotonantsika raha teo fahamarinana avy hatrany. Inona ny fahamarinana izay avoitrany? Voalohany, raha manaraka ny lalàna isika dia mitaky fanarahana ny lalàna amin'ny antsipiriany. Zany hoe tsy maintsy manaraka ny lalàna feno ary tanteraka isika, fa tsy afaka manao hoe ny sasatsasany warahako zay azoko atao aloha, zay vitako aloha dia ataoko, fa ny sasany tsy vitako dia alao avela am'izao. Tsia! Rehefa manaraka ny lalàna isika dia tsy maintsy manaraka ny lalàna amin'ny antsipiriany. Eo zany no ahitantsika ohatra. Ireny olona mihevitra fa manatanteraka ny lalàna ireny, andera isitsika sary ohatra. Misy ny finoana zay mihevitra hoe izao avy ny tsy tokony hohanina, ny sakafo toy izao dia tsy tokony hohanina, ary zao dia tokony tsy atao. Rehefa vonina isika anatanteraka ny lalàna dia tsy maintsy ny lalàna rehetra ary tanteraka no araitsika, fa tsy hoe ny sasany ihany izay mba vitako no ataoko. Tsia! Zay no avoitran'ny Paoly amin'ny lafiny anankiray voalohany. Ary eo anatin'izay no isotonantsika sady fahamarinana. Inona no fahamarinana? Rehefa manaraka ny lalàna aho dia tsy maintsy manaraka ny lalàna amin'ny antsipiriany. Ny lafiny faharoa kosa nefa zay mivoitra ny mikasika amin'ny finoana dia izao no ambaran'ny Paoly. Ny finoana dia miankina kosa amin'ny fatokina izay voalaza. Ny finoana izany, rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra aho ary mino zay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ohatra, milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ao am' Jesosy Kristy no misy ny fiainana mandrakizay, izay mino an' Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay. Rehefa mankatoy izay aho amin'ny finoana, manaiky ampahatsorana izay ary mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra, dia mandeha amin'ny lalan'ny finoana aho amin'izay fotoana izay. Ny lalàna mantsy, hoy ny voalazan'ny Paoly, dia mahatonga fahatezerana. Jereo nge ny 15:10 hoe, fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Misy fahamarinana avoitra ny tenin'Andriamanitra indray eto, ary tsara ny sotonantsika lesona amin'ny alalan'izany. Ny lalàna mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona ny zavatra miseho ao anatin'izay? Rehefa miezaka isika manatanteraka ny lalàna kanefa tsy mahatanteraka izany araka ny tokony ho izy, dia mitondra faharesena tanteraka ho atsika izany. Nahoana? Mbola mivoitra ao anatin'izay mantsy, fa mbola ao ambany vahony fahafatesana ihany sika. Dia le fahafatesana izay miteraka fahaverezana. Ny ezaky ny olombelona mantsy na ny herin'ny nofony dia ahitatsika, fa tsy mahavita izy ny anatanteraka ny lalàna tanteraka. Movetsy zay no avotra ny tapany faharoa amin'io 15:10 io, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Zany hoe ny fisian'ny lalàna iny no mampivoitra raha teo ihany, fa tsy vitan'ny olombelona amin'ny heriny ny fanatanterahana ny lalàna. Ary vokatray dia mandika ny lalàna izy. Ohatra tsotra sady to mampiome ihany no andraisantsika ireny soratra eny amin'ny rindrina ireny matetika. Misy ny rindrina zay milaza hoe rarana ny manao maloto eto, fa zay tratra dia iarany dina. Dia eo ny filazana hoe iarany dina 5 ohatra. Tanteraka tokoa ve zany? Hitatsika fa misy manao maloto ihany eny, ary de maloto ihany lay rindrina. Reny rehetrarehetra ireny de mampiseho sahady ohatra fa tsy vitan'ny olombelona ny manatanteraka ny lalàna.
Ary rehefa mijeritsika ny Romanina toko 5, mbola hodiniatsika ihany zany ao aoriana kely, fa ndenge ho raisitsika fotsiny ny teny Romanina toko 5:20. Ary ny lalàna dia niditra habe ny fahadisoana. Jereo tsara nge io tenin'ny Paoly hoe ny lalàna dia niditra habe ny fahadisoana. Ny lalàna zany no mampivohitra, vaomay mampivohitra fa tsy arakitsika olombelona ny ankatony lalàna, fa misy foana ny fahadisoana tanteratsika. De mitoy ihany io toko 5:20 io, zao ny voalaza ny eo amin'ny 2:12, nefa teo amin'ny abiaza ny ota no ny oara ny fahasoavana be lavitra. Teo amin'ny abiaza ny ota, zany hoe arakaraky ny abiaza ny ota no mahatonga atsika atakatra, fa tsy zakatsika izany, fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Endre ny vaovao mahafaly sady zay avoaka ny 17:10, nataoko orain'ny firenena maro ianao. I Abrahama no voalaza eo. Abrahama nataon'Andriamanitra orain'ny firenena maro amin'ny fomba ahoana? Amin'ny finoana tsotra, amin'ny finoana sy fahatokina ny ten'Andriamanitra. Abrahama zany no rainy ireo zay rehetra mino. Ary mitoy amin'ny andro ankehitriny zany fa zay rehetra mino an Jesosy Kristy dia fianakaviana iray izy. Izany ary dia fahamarinana zay avoitra ny ten'Andriamanitra eto. Fianakaviana iray isika rehetra zay mino, na jiosy izy, na jentilisa. Nahoana? Ny finoana mantsy dia mandray ny teny fikasan'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fanatanterahana ny teny fikasan'Andriamanitra no tanteraka ihany koa ny fahasoavana. Inona ny fahasoavana? Olona tsy mendrika, tsy tanteraka no ny faharatsiny, saingy amarin'Andriamanitra maimaim-pona. Izay no fahasoavana. Ary ao ambadiky n'izay no ahitantsika fa ny finoana dia fatokina amin'ny fahatsorana ny teny fikasan'Andriamanitra. Lalina izany ho ianao. Fa ao anatin'izay natakaratsika fa ny fahagagan'ny fanamarinan'Andriamanitra dia ao anatin'ny finoatsika an Jesosy Kristy Tompo. Tsotra, mazava izany. Mino aho, mira amarinan'Andriamanitra aho. Ny lasako anefa ratsiratsy ihany, toy ny milaza hoe tsy nety ny lalana nandehanako. Tsia, rehefa nino aho, ny fanamarinan'Andriamanitra tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy nanavitra. Ao anatin'izay no ahitantsika ny fahagagan'ny fanamarinan'Andriamanitra. Inona ihany koa no fahamarinana zay hitantsika ao anatin'izao andalatsoratra masina izao. Andenge ho jerentsika ihany ny tapany faharoa amin'ny 17:10 hoe, dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy ho toy ny misy. Inona ny fahamarinana avoitratsika ao anatin'izany andalatsoratra masina izany? Ny finoana an Jesosy Kristy dia miteraka fiainana. Hoy ny voalaza teo, Andriamanitra izay mamelona ny maty. Zany hoe ao anatin'ny fahotana dia misy ny vahony fahafatesana. Ary rehefa ao anatin'ny fahafatesana etika dia tsy mahalala, tsy mahatakatra zony zay tena marina. Fa Andriamanitra kosa mamelona ny maty ary miantso mihitsy izy ny tsy misy ho toy ny misy. Rehefa diniantsika eo andalatsoratra masina io dia mbola mampivohitra ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Abrahama ihany ny tenin'Andriamanitra. Inona ny zavatra nisy tamin'ny fiainan'i Abrahama? I Abrahama efa nahatratra 100 taona. Mbola tsy niteraka. Nefa tonga tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra, jereo reo kitana eny amin'ny lanitra, omeko taranaka marobe am'ireo ianao, toy ireo ny taranakao. Isaraza mo na eny izany teny zany tao ambadiky ny lay, dia ny ome mangingina. I Abrahama nefa nahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra, araka izay voalaza teto hoe mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy ho toy ny misy. Inona ny fahamarinana tanteraka? Na de zay everin'ny olombelona ho tsy misy aza,
hain'Andriamanitra ny manangana ao ambadika izay ary miteraka fiainana ao ambadika izany. Move tsy izany no zava-misy rehefa natsangan'Andriamanitra Jesosy Kristy tamin'ny maty, tao amin'ny fasana izy, tao amin'ny fahafatesana izy, ary tsy nanampoy intsony na dia ny miaramila Romanina azy, na dia ireo mpanoradalàna sy fariseo azy, dia efa nihevitra fa vita hatreo amin'ny Jesosy Kristy, efa mihidy ny fasana, efa misy tombo-kase ny fasana, dia miseho ny ten'Andriamanitra manao hoe izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy ho toy ny misy. Izany hoe ninninna fieverany zanak'olombelona fa vita hatreo tsia. Hain'Andriamanitra ny mamelona, hain'Andriamanitra ny manome fiainana ho an'ny olona izay efa heverina fa ratsy tanteraka, lavo tamin'ny tsy fahamarinana, potika tamin'ny fahadalàna, simba tanteraka noho ny faratsiana. Hain'Andriamanitra ny mamerina ny fiainana ho ao anatin'izany olona izany. Ary io ny fanantenana tao anatin'ity bokin'ny Romanina ity. Ny epistilin'ny Romanina dia manome fanantenana, mampivoitra ny filazantsara fa hain'Andriamanitra ny manamarina ary ny miteraka fiainana ao anatin'izay tsy misy antenaina intsony. Ka ny fivelaran'ny fiainana tsy hoe eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany akory, fa na eo amin'ny lafiny ara-tsaina. Hain'Andriamanitra ny mampiposaka ny fahamarinany, ny mampiposaka fiainam-baovao eo amin'ny lafiny fomba fisainana mihitsy ao anatin'ny olona izay toy ny efa maty ny fisainana. Eo amin'ny lafiny ara-psikolojika ihany koa, na dia ny fomba fijery izay efa kivy azy, na dia ny fomba fijery izay efa kivy tanteraka, leon'ny fiainana. Hain'Andriamanitra ny mametraka indray ny fiainana ao anatin'izay, miantso ny tsy misy ho toy ny misy. Ary izany fivelaran' izany koa dia miseho rahateo na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy azy. Ahoana ny fivoitrany? Na dia ny fianakaviana izay efa nalohan'ny fiarahamonina azy noho ny faratsiany. Rehefa mitodika amin'Andriamanitra izy dia inona ny zavatra mitranga? Hain'Andriamanitra no mampivoitra indray ny fahamarinany. Hamarin'Andriamanitra noho ny rany Jesosy Kristy izany ankonana izany. Ary dia averin'Andriamanitra amin'ny toeram-boninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Efa nisy izany. Efa nisy ny ankonana lavo tanteraka, simba ny fahotana, kivy, satria nahoana? Ny aina tao anatin'ny fahadalàna, fahaverezana. Nefa kosa nandray ny fahamarinan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Inona ny vokany? Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Endre izany fahasoavana, endre ny filazantsara. Rehefa manamarina Andriamanitra tanteraka izy. Inona ihany koa ny fahamarinana azontsika mbola tsoahana? Ny 9:20 dia azontsika isotomana fahamarinana. Ary natoky indrindra izy fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Ny finoana dia mampiorina. Izay no avoitra n'izany andalatsoratra masina izany. Ny finoana dia mampiorina, ary natoky indrindra izy fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Zany rehefa mino isika, Andriamanitra no manatanteraka ny zavatra tanterahany. Andriamanitra manatanteraka ny fanamarinany ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny zavatra rehetra manodidina tsy izany no mikoty. Tsy ny lasako no zava-dehibe, tsy ny zavatra nataoko no zava-dehibe, fa ny teny fikasan'Andriamanitra izay manamarina ao amin'ny Jesosy Kristy. Eto ary dia tsara no mampivoitra, fa tsy ny faniritsika koa no zava-dehibe. Endre za re mba teo toin'izao hoe, ny taranako mba teo toin'izao hoe, ary zay menakavy mba teo lasa toy izao hoe. Izany dia fanirina. Ny fanirina nefa dia samy hafa amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Nahoana? Ny teny fikasan'Andriamanitra dia raisitsika ato amin'ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra, ary raisitsika amin'ny finoana izany. Eo ary dia fahamarinana anankiray ihany koa.
aza mpifangarona ny fanirinao manokana amin'ny maha-olombelonanao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ilaitsika ny maka, ny mifikitra ary ny miankana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra fa tsy ny faniritsika amin'ny maha-olombelona atsika. Inona ihany koa no fahamarinana zay mbola mivoitra amin'izao tenin'Andriamanitra izao? Ny finoana dia miaotra ny fahalemeko. Inona ny tianao lazaina amin'izany? Ninona fahalemena mety mahazo azon'Andriamanitra hioarana izany fahalemeko izany rehefa mino aho. Andenge ho raisitsika ny Hebreo 12:12. Zao ny voalazany eo amin'ny Hebreo 12:12. Mijery an Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Mizara roa tenin'Andriamanitra io. Jesosy Kristy, izy no tompon'ny finoana. Zay ny voalohany. Ny faharoa kosa, Jesosy Kristy, izy ihany koa no mpanefa ny finoana. Ao ambadika zay no ahitantsika. Fa ny anjaratsika dia ny mahatoky fotsiny. Fa izy ihany no manefa izany. Mijery an Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Lalina izany teny zany ho isika. Sepitra mihitsy sika mieritreritra ny halalina zany teny zany. Fa andenge hieritreritra kely raha raisitsika ampahatsorana amin'ny finoana fotsiny moa ilay tenin'Andriamanitra hoe mijery an Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ary ao anatin'ny ankohonako mihitsy, inona no manavesatra ao anatin'ny ankohonako ankehitriny ka tokony hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra? Raha hoentiko ampahatsorana moa mijery an Jesosy Kristy aho, dia avelako Jesosy Kristy hanefa ny finoana araka ny sitrapony. Andeha isika hiaraka hivavaka, andeha hieritreritra izay isika, dia ho raisitsika araka izany tenin'Andriamanitra izany tokoa anio ny finoana miatra araka ny teny fikasan'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray ny Abrahama o, Andriamanitra ray ny Isaka, Andriamanitra ray ny Jakoba, ray ny Jesosy Kristy tomponay o, efa ao anatinay ny asa tsara efa natombokao. Ampitomboy ny finoanay ary omeo anay anio ny hino ny teninao, mba hahay anome voninahitra anao aho, anome voninahitra anao izahay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.